tsaratsika jiaby zay magnaraka ny fandaharana sasidi biendi na émission spéciale sasidi biendi. Araka ny efa mazatra atsika moa ny firesadresagna amin'ireo artiste maro zay hitatsika matetika zay nafantarana ny émission spéciale sasidi biendi. Zany hoe magnampy ny fahafantarantsika ireo artiste tsika malagasy. Tsy zany ihany anefa ny sasidi biendi fa iresadresagna amin'ireo olo malaza, tompona ndraiky mpanjakana, mpanao politika sy ny maro samihafa. Ary isan'ny tanjony sasidi biendi zany miezaka manampy ireo olona sahirana na ny mahantra na ny be antitra zany na ny maro samihafa. Ka hitatsika tamin'ny fandarana sasidi biendi tato nisy videony antoboavy raiky izay petraka tany Agnalalava izy te hody ho an'ny sambava. Ny sendra nandalo tany Agnalalava zany ekipa sasidi biendi nahita zay antoboavy io dia nantaniagna ino olana, ino zavatra tokony atao. Ny zavatra azony sasidi biendi natao dia nandefa igny video igny nagnampy izy hitady havany sy nagnampy azy hitady vola afahany mandeha agny sambava. Nohony atsika jiaby zay nagnano partage igny video nahatratra 1042 partage. Nohony atsika zany fiara-miasantsika firaisan-kinatsika dia nahita olona nandefa vola atao frais ho an'ny dady Honorine. I tsara marina fa Honorine, madame Honorine dia teraka tao Antalaha zanaky Besomaina sy Marceline. Teraka tao Antalaha zany izy fa monina ao sambava. Araka lazako teo hoe nahita olo tsika nandefa vola ho an'ny madame Honorine nandefasana azy any sambava. Maromaro ireo nandefa vola. Diaspora avy any France, isoragna nareo diaspora avy any France zay isan'ny nagnampy, tegna nagnampy tamin'igny fandefasana frais ho an'ny madame Honorine. Tomoniko eto Jolie Stone nandefa 50 €, Rasoan'Antoandro Estela misy anjara nandefa 45 €, ary Thais Gina nandefa 60 €. Zay zany ny diaspora avy any France. Nisy koa diaspora avy any Italie, ny anarany Françoise Vitasoa zay nandefa 40 €. Diaspora avy any La Réunion, zanaka Agnalalava nandefa 50 000 ariary. Diaspora avy any antany Arabo, Koweït zany, Eliza Naira nandefa 16 dinars. Ny teto an-toerana koa nisy nagnampy Alice Scofield nandefa 20 000 ariary, ary Toniena Rakoto Zanakajy filohan'ny fikambanana Ajipad nandefa vola 50 000 ariary. Ny totalin'ireo vola reo dia manomea 945 000 ariary na 4 725 000 francs. Zay zany fitambaran'ny vola nazontsika entigny nagnampiagna any madame Honorine hody any sambava. Nohon' zay moa dia nafarany taty Antananarivo aloha izy nafahana nividy kojakoja zay ilainy andavanandro toy ny lamba, kiraro, vilagny, kapila, sio, sotro, zay raha jiaby ilainy andavanandro e. Ka talohan'izay nefa dia nandefa vola 180 000 ariary tany Agnalalava, nafagna namatsy azy ny vianan-javatra hoaniny sy freinazy niakatra taty Antananarivo. Mariny fa eo amin'ny 10 andro nazahoagna vola teo, zay vao niakatra taty Antananarivo izy. Zany hoe nisy vola natokana ho anazy 10 andro isakafoanany milaminy mba tsy mangataka amin'olo sy navidianana savon, vidianana raha ilainy tany Agnalalava, zay vao nalefa taty Antananarivo izy. Rehefa tonga taty Antananarivo izy mijanona taty 4 andro, anafagna nividy ireo kojakoja maro zay ilainy andavanandro. Isoragna maman'ny Patriciana Razafindrasoa Odette nikarakara azy tany Agnalalava, nandefa azy taty Antananarivo. Isoragna koa i madame Manuela Morgane izay any Ambilobe nandray azy
Taty Antananarivo, taty Antananarivo izy naleva tany Ambilobe dia i madame Morgane Manuela no nandray azy tao Ambilobe tagnatin'ny andro raiky satria reraka loatra izy raha ohatra natao direct Sambava zany hoe nijanona tao Ambilobe zany izy nampiantrano ny madame Manuela Morgane. Manuela Morgane koa ny karakara azy nandefa azy tany Sambava ary rehefa tonga tany Sambava izy dia niresiny madame Mamaso Sacha izay ipetrahany jusqu'am'izao fotoagna tenenatsika zao ary mbola vogny koa hitagna azy mandrapahitagna havany. Tsara mare moa tsy hita ny havany madame Honorine hatreto nefa izy niteraka telo araka ny lazainy ireto aby zanany Jean-François Fine ary Paul Jean-Marie zay zany zanakany ka engaviana nareo zanany raha maheno ty vidéo ty mahita ty vidéo ty mba agnatino madame Mamaso Sacha zay anarany amin'ny Facebook fa agny havatsika aleo izy fa mampalahelo. Ya misaotra nareo hava koa ny karakara za za koa tsy nikarakara nareo za vao faty misaotra nareo no mantsara nareo zay raha tadiavinareo ho avinareo fô tsy paty fô bola mahazo nareo misaotra anao mamany Patricia izy koa tsy anao za ty very faty taty koa tsy ry zafoko misaotra nareo lafitange nareo And oh, my soul so weary when troubles come and my heart's burden be. Then I am still and waiting in the silence until you come and sit while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on a stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
jiaby nikarakara e, fa za ty fandeha e, fa bon voyage. Ro hafa koa havy. Azô bon voyage. Mamansiga. Farao avy ny andro mba hiverenanao, fitianenao an-tranoao, rovinyanao vao avy, rovinyanao fomba hody, rovina fantompo efa. Eto ampamarangana isorana antsika jiaby zay mifandringo nagnampy ny madame Honorine, isorana nareo diaspora zay nandefa vola zay efa voatanisa teo, isorana atsika rehetra misaotra ny ekipa sasy diviendy koa. Raha tsy teo ny ekipa sasy diviendy mety sarosarotra tamitsika no nandefa azy hoany sambava. Andriamanitra malisoa atsika jiaby, misaotra to veloma.